Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Hudson Taylor, tapany voalohany. Teo misionera. Tandremo fa mafana ny dité. Saiko mainy lelan'ny Hudson. Fotoana fisotroana dité tany Angleterre ho an'ny fianakaviana Taylor izao. Tamin'izany fotoana izany dia fomba fanao tahaka izany no tian'izy ireo atao rehefa miala sasatra. 50 taona lasa izay. Niresaka betsaka tamin'izy ireo momba ny tany lavitra any Chine ny iray mpianakaviana. Lasa matotra tampoka izy. Tsy azoko. Nahoana tsy misy misionera makany Chine? Sy nohatapitrisany mbola tsy nandre momba an' Jesosy. Tata, rehefa lehibe dia hanao misionera ary andeha any Chine. Nitsika ireo ray aman-dreniny nahareny tenin'ny zanany vao 5 taona monja. Narary matetika izy. Tsy afaka n'io misionera mihitsy izy. Koa satria tsy afaka nandeha nianatra i Hudson dia nampianatra azy tao an-trano ny reniny. Tena tia mankany amin'ny fitoerana famakiam-boky i Hudson. Tena tiany mamaky boky. Raha mba afaka namaky boky teo am-pandriana rehefa alina, indrisy anefa fa hoentiny miaraka amin'ny foana ny jiro. Fa aka tapaka labozitsaneny aho. Nofenony ampahamalina ny paosin'ny patalohany arivan'iny, talohany nanaovany velomo sy nanjavonany tao amin'ny efitrano. Fa loza, nanakana azy teny an-dalana ny iray tamin'ireo vahiny nasaina ary nitondro azy teo ampifony. Niseho izany. Teo akaiky ny afo mirehatra misy fivoahan-tsetroka. Nafana be ho an'ny Hudson ary indrindra ho an'ireo labozia. Toy ny ora maro tamin'ny minitra. Hudson, zao ny fotoana toriana. Tsara alina. Fotoana fitaoriana izay dia hitandreniny tao amin'ny efitrano izy niaraka tamin'ny paosiny feno savoka. Nanenina mafy Hudson nanao izany tao ambadiky ny reniny. Matokia afa tsy nanao izany tsony izy. Nanana fialamboly hafa ihany koa ilay olona tia mamaky teny. Manialingelina ny Amélie anabaviny. Ranomarina, tena tsy nisaraka nefa izy ireo. Ary tiany ny miara-nijery bibikely sy vorona. Rehefa 13 taona Hudson dia nanomboka nianatra momba ny fanaovana fanafody izy. Nanana tetikasa lehibe momba ny hoaviny izy. Indray andro anefa ny famakiana boky iray monja dia nanova ny fiainany manontolo. Namaky boky kristianina izy ary tonga saina tampoka fa Jesosy dia maty sy nitsangana tamin'ny maty noho ny fitiavany azy. Jesosy Tompo, misaotra anao noho ny fitiavanao ahy. Teo anao ary anao izay rehetra sainao ataoko. Amen. Rehefa vita io vavaka io dia toy ny niteny taminy Jesosy hoe makanesa ny Chine ho ahy. Ny ho misionera ny faniriany lehibe indrindra fony izy 5 taona. Nanomboka nanomana izany izy tamin'izy 17 taona. Angamba tianao fantatra ny fomba niatrehany an'izany amin'ny tantara manaraka dia ho lazaiko anao bebe kokoa. Angamba tsy ho tianao ny tsy haharaka izany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.